Rapitsy kosa no amoahana amin'ny fomba ofisialy ny andian'ny princesse eo anivon'ny toeram-piofanana Charmel Baudet etsy Ampasapito nanaraka fiofanana manokana momba ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy moa ireto mpiofana ireto. Mpianatra miisa 7 izay miofana manokana momba ny taovolo sy ny endrika eo anivon'ny toeram-pampihofanana Charmel Baudet no hivoaka amin'ny fomba ofisialy Rampitso Zuma etsy amin'ny Carlton Nanosy. Nisalotra ny anarana hoe princesse ireo andiana mpianatra hivoaka ireo ka isy arak'izany ny soirée princesse Rampitso mandritra ny famoahana azy ireo amin'ny fomba ofisialy. Efa vonona tanteraka zao zahay eto amin'ny Charmel Baudet miaraka amin'ny mpianatra ny sandra mozika sy ny club JR dia efa tena vonona tanteraka be mihitsy zahay ho amin'ny soirée princesse Rampitso. Soirée princesse dia lanonana anankiray entina hamoahana ny andian'ny princesse atao amin'ny Charmel formation. Mizara roa mazava tsara ny fandaharam-potoana amin'io amin'ny fitoraka hatramin'ny 6 ny cérémonie officielle izarana ireo mari-pahaizana manomboka amin'ny 6 orale kosa dia miditra tanteraka ao anatin'ilay soirée princesse izay ahafahan'ny rehetra manatrika izay rehetra te hifety zany dia afaka manatrika io lanonana io manomboka amin'ny 6 orale. Ankoatra ireo mpianatra izay hivoaka sy ireo mpanotrina azy ireo dia afaka mamonjy izany hetsika soirée princesse izany avokoa izay mikasa ny hamonjy io lanonana io. Soirée princesse aloha dia efa ny anarany dia anisany efa mampiavaka azy satria vaovao amintsika izay soirée princesse izay mandritra io lanonana io ihany koa dia hisy ny fifidianana izay princesse de la soirée anoloran'ny Charmel Baudet loka ho an'izay mivoaka mpandresy izany hoe ataony Charmel Baudet volo sy tarehy mamaimpona izy mandritra ny enimbolana be izao dia ankoatran'izay dia misy ny mpiara-miasa aminay izay nolotra akanjo sy kiraro sy poketra ho an'ilay princesse de la soirée. Eo ihany koa ny fanehoan'ny mpianatra izay navita ny asany ny sangan'asan'izy ireo izany hoe hisy ny démonstration na coiffure maquillage ary ny défilé de mode izay anehoan'ny mpianatra zaitra ny asa izay vitan'izy ireo ihany koa. Mbola afaka mamandrika toerana etsy amin'ny Charmel Baudet Ampasapito izay mikasa ny hamonjy ny soirée princesse Rampitso etsy amin'ny Carlton. Entany no hiatrany ny tompon'andraikitra mba hianjaika princesse izay ho avy mandritra ny fotoana. Ety ampamaranana ny fampahalalam voto Presidente Kovavy dia tia nanana patsiantsika fa ho amin'ny Rampitso Zuma no hivoaka ny larana vaovao ny gazety Lela Moderna. Gazety mahery no ahafantarantsika azy hitondranao ireo lohateny sy lohahevitra vaovao mampiavaka azy araka ny efa nahafantarantsika azy. Isarana feno ianao nanaraka ny fampahalalam vaovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray veloma marto.